Ny alakamisy ny farana ny alahady lasa teo dia nandalo tao Toliara ny Praiminisitra lefitra misana ny toe-karena sy ny indostria Andriamatoa Boutzaza Pierrot isan'ny noresahany tao anatin'izany moa ny mahakasika ilay tetikasa on village on product tany toerana ny Hebakasary teto amin'ny fahitalavitra matv mampy Rasoanaifo. Tokony hiainga ny fotony fampandrosoana raha toe-karena ka izay ny antony nahatonga ny Praiminisitra lefitra misana ny toe-karena sy ny indostria Boutzaza Pierrot nodina tany Toliara nanohana ny tetikasa OVOP na ny tetikasa one village one product. Ity tetikasa ity izay raha miasa amin'ny zareo Japonais amin'ny alalan'ny JICA. Fikambanana kooperativa efatra dia ny Fanare, ny Vanina, ny Covaptu ary ny ADPN no toanana ka anisan'ny fanampiana ny mena azy ireo ny fanomezana masinina ahafahany mampandroso ny asany. Dia eto amin'ny OVOP ity dia tokony asehonareo mihitsy ny firaisan-kenanareo, ny fahaiza-manao anareo, ny fiarahanareo amin'ny mponina Toliara rehetrarehetra fa soa ihany na manana ity trano ity atsika mba ahafahantsika mivory manatsara ny firaisana amin'ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny OVOP. Eto koa trano anankiray ahafahantsika zany mampivoatra ny fahaizantsika manao satria ho isy formation amin'izay sasany coopérative sasany mbola tsy nahazo le fanomezana minso nanantena fa manomboka zao dia iroborobo maro ny coopérative rehetrarehetra eto dia tsy diso anjara ny coopérative rehetrarehetra raha ohatra tonga ary mampisay ny fadinony tsy mety tonga zahay anome ny fanampina ahafahantsika mampiroborobo ny toe-karena ny firenentsika ty. Anisan'ny asa ataon'ny reto kooperativa reto ny fanodinana vokatra azo avy amin'ny baobab, ny fanaovana menaka fanorana, fanamboarana huile essentielle azo avy amin'ny katrafay sy ny vahona. Ka anisan'ny tanjona ho azy ireo aorian'izao fanampiana izao ny fanitarana ny tsena sy ny fampitomboana ny vokatra. Tamin'izao fandalovany tany Toliara izao dia anisan'ny fanolorana diplôma ho an'ireo olon-dehibe tsy mahay mamaky teny sy nanoratra na vita fiofanana ka niarahan'ny Praiminisitra lefitra tamin'ny PNUD izany lanonana izany.